Information. Tic-tac do izao no ilain'ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny. Tsy ilamina intsony ny fiainana malagasy raha tsy mipetraka ny rafitra ao anaty baiboly. Rafitra demokrasia sy fomba jentilisa no misy eto, kanefa tsy tokony anaraka izany ny malagasy ho Cohen Rivolala. Tsy ilamina ty firenena ity, na iza izy hitondra eo. Raha tsy Cohen Rivolala ny tonga eo ametraka an'le rafitra tena mety amin'ny Madagasikara satria izany voatendry ny pahary hamonjy an'i Madagasikara. Tic-tac do ny ilain'ny gasy, zay vao tafavoaka ty firenena ity. Zany ka Felabeny laza zany anisan'ny latsaka. Zany sika zava sika latsaka tamin'ny 2013 mbola tsy ampy taona tamin'iny, mbola tsy ampy an'le 35 ans. Fa zao efa ampy zany. Malalaka be mihitsy ny hidira koa raha mbola raha le lalam-panorenana tamin'ny andron'ny teteza mitino na mpiarina amin'ity lalam-panorenana ity hoe le 5 taona mahazo milatsaka dia mahazo milatsaka satria za 5 taona zany zo dia afaka milatsaka tsara mihitsy. Amin'izao fotoana zao zany mila tic-tac do fireneny, mila tic-tac do koa ny mpitondra mba tafavoaka baolina. Fa tsy mety zany le mandeha amboletra. Mpitondra matsy mandeha amboletra amin'izao fotoana zao. Mamaha olana amboletra. Nefa le tontolon'ny fanahy nefa le tena source ny problème. Zay mahatonga hoe mila vahaolana ara-panala izy. Dia izy manao fanipaom-pivavahana fa fanipaom-pivavahana amin'ny FFKM egala le resahako teo ihany. Hoe kiodizafy ihany leksisy amin'izay fotoana zao ny eo ihany io. Fa mila tic-tac do tena mila resaka tontolon'ny fanahy avy lenta any amoahana ny baolina. Raha tia tafavoaka baolina ho amin'ny fanavoatam-pirenena marina ny mpitondra. Fa ny problème zany, zaho mpaminany ray no gadrain'ny mpitondra. Gadrainy zareo, potehiny, sika nimbony amin'ny hazo fijaliana ohatrany nataony ohatrany nanaovany any Yaoso na le misy mihitsy aza. Cohen Rivolala ka. Ataovy eo aloha fa rehefa tena tsy tafange tsy maintsy tia eto atsoa ihany fa tsy manina fa tonga foana rehefa ohatra ka miantso izy. Anisan'ny atao mahatonga ny fikorontanan'ny fiainantsika toy izao ny fahatezerin'ny fanahy sy ilay pahary ka andefasan'ny fanahy mandringana isika. Ny fiainan'ny malagasy mikorotana io mantsy resaka tontolon'ny fanahy tezitra eto Madagasikara. Tezitra ny tontolon'ny fanahy eto Madagasikara, tezitra ny jiny eto, tezitra le pahary-lanitra sy ny tany dia andefasan'ny fanahy mandringana tsika, fanahy mikorotana, fanahy noana ary blocage. Dia zany hoe bloqué zany tsika satria tratran'ny blocage. Fahatezerana tontolona fanahy zany fivadihan'ny malagasy tamin'ny fombany. Malagasy amin'izao lasa ratsy toetra be, lasa ratsy loha, ratsy saina. Malagasy mihinana tsy fihinana, manao ny tsy fanao. Nefa zavatra natahoran'ny ireo ray aman-dreny taloha mihitsy izany le filozofia anankitelo hoe tsy mihinan-kina-poana, tsy manao foana ary tsy miteniteny foana. Tsy manao foana, tsy mihinan-kina-poana, tsy miteniteny foana. Amin'izao malagasy mihinan-kina-poana. Hoanina daholo na kisoa na alika na voro na ninona voalavitra toy zay hoanina daholo hatramin'ny biby lava rehetra iny hoanina na kisoa. Zay zavatra maloto rehetra dia hoaniny gasy nefa malagasy taloha ny fady an'izany. Malagasy matsy taranaka jiosy, taranaka hebreo malagasy. Dia lasa mihinan-kina-poana le gasy dia ohatra fady. Io koa le miteniteny foana. Zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly vakiany malagasy io tsy io le tena fivavahana amin'ilay pahary-lanitra sy ny tany. Tsy fivavahana tonga eto Madagasikara, raha tsona tsy ny fivavahana kristianina. No fivavahana kasitrahan'ny pahary, ivavahan'ny gasy satria fivavahana kristianina tsy avy amin'ny jiosy, tsy avy amin'ny hebreo, fa fivavahana kristianina avy any Eropa, fivavahana jentilisa ny kristianina. Zay mahatonga ny kristianina mihina kisoa, tsy mifaty zavatra malotoloto, mampiditra faty ao am-piangonana nefa malalana hebreo, malalana jiosy zany faty zany raha vao mikasika an'io dia maloto mandritra ny 7 andro. Nefa ny anjareo dia faty io mihitsy atao ambony altara dia io altara io avy anaovana communion ho an'ny mpino sy ho an'ny olona. Zany efa mihinan-kina-poana sy manao foana zany le gasy. Zavatra tena tsy mandeha amin'izay lohany mihitsy ny tontolo ara-panahy dia hitanao fa asehon'ilay pahary mihitsy hoe tsy mahavaolana le fivavahana. Na mivavaka be arany olona vao maika kikina. Mila tic-tac do daholo ireo ny olona rehetra, zao makaty daholo na kristianina na iza. Nefa zaho tsy kristianina, zaho tena mampiasa hazo, tapa-kazo, tena mampiasa an'izany ody hebreo tsy ody gasy ody hebreo satria ny hebreo ny razamben'ny malagasy ka ny tena fomba gasy zany io fomba hebreo ny fomba gasy. Zany hoe fomba anaty baiboly io zany ny fomba gasy. Nefa zareo fa contre-ny gasy le fomba anaty baiboly. Baiboly tsy mihina kisoa, ny gasy mihina kisoa. Baiboly mivavaka amin'ny Andriamanitra tokana, ny gasy be dia be trinité. Ny tsy fady ny ao anaty baiboly mivavaka amin'ny Andriamanitra ny firenen-kafa. Tsika malagasy mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Eropeanina. Andriamanitra ny Eropeanina zany Jehova, Jesosy, Yahvé, Tompo, Jehova, Yahvé, Jesosy. Andriamanitra ny any avelany any zany fa ngahy zany Andriamanitra eto amintsika eto. Ny Andriamanitra ny hebreo ny Andriamanitra eto dia fofona iny hoe Yahou, ino no Andriamanitra ny hebreo. Yahou Allahim. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.